Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonan-tsary ity. Maro tamintsika no nangataka mikasika ny soratra ka iresaka mikasika ny atao hoe fandikatena zany amin'ity anio ity satria de manan-danja be de be tokoa ny fandikateny. Mety anarantsika mihitsy ary izy indraindray ary mety anafina zavatra betsaka amintsika. Fandikateny zany no resahantsika. Ny voalohany indrindra aloha de araka ny fantatra de hoe 12 zany no nandika ny baiboly avy amin'ny teny hébreu sy ny teny grika ho lasa baiboly amin'ny fiteny malagasy. Misoratra amin'ny vato anatin'ny rovan'ny Antananarivo ny anaran'ny izy 12 reo. Raha ny fandikateny voalohany izany hoe ilay boky nampiasan'ny Rasalama tamin'ny fotoan'androny de karazana fandikateny araka ny sofina zany no natao. Zany hoe ny sofina no tena nampiasaina ary no agasiana ny teny rehetra izay tao anatin'ny soratra fototra zany. Ohatra hoe raha Yeshua ohatra tamin'ny teny hébreu de natao fotsiny hoe Yeshua. Raha Yeremia ohatra tao anatin'ny hébreu de natao ihany koa hoe Yeremia. Raha Yob ohatra tao anatin'ny hébreu de natao hoe Yob. Zany hoe le sofina zany tena nampiasaina tamin'ny fandikateny voalohany. De reny nampiasain'ny Rasalama sy ny dikateny voalohany teto amintsika. No agasiana zany. Ohatra hoe mba azotsika sary an-tsaina azy de raha miteny zany hoe ordinateur ny fiteny teknika de nadika hoe ordinateur. Zany hoe no agasiana. Zay ny boky voalohany. Endrika anankiray amin'ny fandikateny ihany koa zay efa manomboka somary mampatahotra ny mampiasa azy de mijery ny atao hoe inona no mitovy sanda amin'ilay teny tiana adika. Ohatra hoe raisiko ohatra hoe raha ilay namorona ny lanitra sy ny tany ohatra tamin'ny teny hébreu ataontsika hoe Elohim no soratra tao de ny mpandika teny tsy nampiasa an'ilay teny Elohim mihitsy fa ny zavatra nataony de hoe adika amin'ny teny gasy ty. De amin'izay fotoana zay izy mivavahan'le gasy Andriamanitra ary no soraty ao. Karaha miteny zany ny teny hébreu hoe Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz de ozy izy ny teny gasy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. De raha nadika teny frantsay ndray zany izy io amin'ny ty endrika fandikateny izay mijery ny zavatra mirasandy ao amin'ilay firenena ty de lasa Dieu ndray no nivavahana. De raha ohatra ndray izy ka nadiny tamin'ny teny anglisy de lasa God ndray no nivavahana. Endrika fandikateny zay ny fitadiavana an'ilay zavatra misy ao amin'ilay firenena ka iny no ampitoviana amin'ilay soratra. Be de be reny ary tena be de be mihitsy amin'ny fandikateny. Ka mety manary atsika reny indraindray satria mahagaga ihany zany hoe zavatra avy any ivelany de ny zavatra avy ao anatiny no nandikana azy. Ny endrika fandikateny fahatelo indray de tena mampatahotra be satria ny endrika fandikateny fahatelo de efa nilarona afetsifetsena. Zany hoe tsy ilay teny no nadika amin'ny fomba fanononana azy amin'ny teny eo an-toerana, tsy ilay teny no nadika amin'ny zava-misy eo an-toerana fa kosa novana mihitsy ny heviny ary misy afetsifetsena ny tefitefena tao anatiny. Satria misy hevitra anankiray zany tiana voizina ao anatin'ny soratra. Ohatra teny manao alaiko. Voalohany de misy ny teny fototra manao hoe recède. Ny recède soratra hitatsika eto amin'ny sary eto, io izy io amin'ny teny hébreu. Ka io teny io rehefa tany amin'ny testameta taloha dia famindrapo ny nandikany azy. Fa rehefa nivadika testameta vaovao kosa izy de nataony hoe fahasoavana. De amin'izay fotoana zay voizina hoe andro fahasoavantsika zao fa tsy famindrapo-tsony. Tiako misy teny anankiray teny grika indray no raisiko, Shabbaton. Zay vakin'io soratra io, Shabbaton. Io Shabbaton io adikan'jareo hoe sabata. Rehefa mety aminy natao hoe sabata, adikany kosa nefa hoe andro voalohany rehefa zay mampetipety anazy. Miara-mijery zao tsika eto. Io zao le teny hoe Shabbaton miverina indroa araka ny voasoratra eto. Kanefa rehefa jerentsika ny dikateny de le soratra Shabbaton tamin'ny voalohany de nadikany hoe sabata
fa lay Sabaton tamin'ny faharoa kosa de nadikany hoe andro voalohany amin'ny herinandro nefa teny anankiray ihany ny Sabaton. Toy zany ihany koa ireo teny izay manan-danja ao anatin'ny soratra mety manelingelina dia navadika ny heviny na ny fafana tanteraka mihitsy azy. Ohatra hoe ity anankiray ity ihany koa zany zao no hojerentsika, de raha jerentsika zao reto soratra reto de hoe vonoina ilay zanak'ondry rehefa hariva ny andro. Zany hoe zay no voasoratra eto am-pelantanantsika. Ny hariva moa zany amintsika de le manakaiky ny mody masoandro. Nefa rehefa jerentsika kosa nefa ny teny fototra de misy anty voambolana anankiray ity, de ity lay soratra hoe Ben Arbaim. Nefa io Ben Arbaim io tsy andro hariva izy io, fa kosa elanelana hariva anankiroa. Zany hoe ny hariva mamarana ny andro sy ny hariva fiandohan'ny andro manaraka. Zay zany no raketiny teny io. Ka raha ohatra ka tena nadika ny heviny amma Ben Arbaim de tokony hoe eo anelanelan'ireo hariva anankiroa. Santiona no netiko teto mikasika ny fandikanteny. Ampatsiahiviko ihany fa ny tena songadina tamin'ny soratra voalohany teto amintsika de noagasina ny teny. Tsy vavaka tamin'Andriamanitra zany ny olona tamin'ny voalohany fa Jehova ny vavahany. Tsy niantso ny Mesio Jesosy na Jeso na Jeso zany ny olona tamin'ny voalohany fa Yeshua no ny vavahany. Sy ny sisa. Ary ny Baiboly dika teny voalohany ary tsy nahitana litera J mihitsy, fa ny Jerosalema ary dia Yerusalem no nanaovana azy. Ny andiany faharoa kosa de novana tanteraka ny tao anatin'ny soratra, ka izay zavatra nisy teo atoerana zany no nitrandrahana. Ary ny fandikanteny fahatelo izay tena mampatahotra be de fa nilarona afetsifetsena. Makasitraka indrindra.